mikasika ny fanavotana ary mikasika ny famonjena vahoaka. Izay ny tena nagnirahany Jesosy ahy, hanavitsy ny mahatra rehetra. Za tena mangoraka mihitsy ny foko raha vao mahita regny mahatra reny, mahita regny olo mangataka miarabe reny, tena mangorakoraka ny foko, tena mahatsapa hoe mijaly mara Madagasikara. Ka izaho masolo tenan'i Jesosy ary iraky Jesosy rasy teo dia mampanantena anareo fa rehefa zaho lany filoham-pirenena tsy misy mahatra intsony eto Madagasikara, tsy misy mangataka intsony eto Madagasikara. Zaho vonina iantoka ny fiainanareo ary zaho rehefa lany filoham-pirenena ho antofako ny fiainan'ny vahoaka. Izaho no miantoky ny varinareo, izaho no miantoky ny laokanareo, ary izaho vonina iantoka fitaovana hoentinareo na resaka tomobily, na resaka fiara, na resaka telefona, na resaka ino. Ary tsoroko aminareo fa gratuit ny fitaovam-pifandraisana rehefa lany filoham-pirenena, gratuit. Zany hoe miantso telefony bojo anao, connexion bojo. Ary izao milaza aminareo fa rehefa zaho lany filoham-pirenena, lazaiko aminareo fa hatsamin'ny essence gasoil, pétrole, gratuit jiaby zany. Jirama gratuit zany, pétrole gratuit, raha jiaby gratuit, tsano gratuit, bojo aby. Za zany tena volona mihitsy hanavitsy vahoaka. Zay tena tanjoko amin'izao fotoana zao, hanavitsy vahoaka ary hampamirapiratra ny vahoaka. Zany tsy resaka demova zay hoe izy ireo zany vavabe fotsiny zany, io resaka vavabe fotsiny, tena manangatana eto anatrehanao aho. Raha tsy tanteraka raha teneniko zany, lentao aho tampao vozoko ty, tena mahavako fanekena aminareo. Lentao zaho tampao loko ty raha tsy tanteraka zany teneniko zany. Fa izaho manokana candidat Jesosy Kristy, migaranty an Jesosy satria Jesosy anie niaraka amiko. Jesosy Kristy no mampanantena an'izany zavatra zany, fanjakam-pisorona. Zany nahatonga za miteny aminareo hoe raha hifidy ihany tsika, fidio mari-tatandraza filohan'ny Madagasikara. Aza mifidy mpanao politika reny, fa zany zavatra tsy vitan'zareo zany. Ay moa vitan'zareo an'izany, sady tsisy mpanao politika vitan'izany mihitsy eto. Ndao manareo mpanao politika mba manao fanekena, tsisy mpanao politika hanao fanekena, tsy vitanareo mpanao politika zany. Ary tsisy mpanao politika mihitsy hasaky izy hoe hanao fananana hoe hianiana. Fa volona zay hanao gratuit jiro, hanao gratuit tsano, hanao gratuit raha jiaby. Mba misy mpanao politika masaka an'izany? Tsy sakiny zany, satria izy hameno paosy, izy hanabe kibonazy karaha neny. Fa izaho manokana, izaho miaraka amin'ny Jesosy, hanafaka, hanavitra, fidio, marika tatandraza, filohan'ny Madagasikara. Fa raha lany ao, amirapiratra anao, ho afaka ianao, hiadana ianao, hiadana ianao. Ary tsoroko aminao fa tena hoe hanao WC lalindalina tsika, ataotsika lalindalina ny WC. Fa voky, asanao no sakafo fotsiny, dodo, kaka, zany, sakafo, dodo, kaka. Zany hoe hiadana ianao, satria miaraka amin'ny Jesosy, amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakam-pisorona, fidio aho, filohan'ny Madagasikara. Fa raha lany aho, ho hitanao zany zavatra zany. Ka zany mahatonga zany hoe hampiadana anareo vahoaka aho. Hafa ihany zalahy mirak'Andriamanitra, hafa ihany mirak'Andriamanitra. Zany tsy resaka vavabe zany, tsy resaka propagande zany, fa filazana zava-marina izay ho tanterahako eto amin'ity firenena ity. Ary hananganako tanana eto anatrehan'i Jehovahandriamanitra, haninanako mianina eto anatrehan'Andriamanitra aho fa tanteraka zany, tanteraka zany, tanteraka zany. Sotranao nagnaraka atao farany.